ahoana marina tokony alalaka ny faneho-kevitra. Mazava ny sary niseho tany Antsiranana ny farany herinandro teo fa efa malalaka sy azo atao tsara ny diabe ara-politika eny Andalambe. Malalaka anao izany ny vondrona sy ny vovonana ara-politika raha tena mitovy ny tsirairay eo anatrehany zo ara-politika sy ny lalàna. Taorian'ny fanehoana fahatongavan-tsaina izay nataony vahoaka nalaotra nandritra ny fahatongavany filoha Marc Ravalomanana tany an-toerana dia io nietsika ihany koa ny antoko miaraka amin'ny fitondrana. Midika mazava izany fa fanomezana alalana ho an'ny famorim-bahoaka tsy misy arakaraka ny tany Antsiranana ireny. Ny zava-nisy atramin'izay mantsy voatsela akory fa ny alohan'io ho an'ny volomboasary io tany Antsiranana dia noetraketrahana ny tima tamin'ny fameloma maso nataony. Nahitana zany ny tany Maheva tanàna eny fa natrany Ambatondrazaka iny aza. Nanomelesina ho an'ny rehetra ny volomboasary ka lôzika alalaka ny fahafahany antoko politika rehetra manao diabe mandritra ny fameloma maso ny antokony. Raha tena mijoro amin'ny mampitano filaminana azy ny tafika malagasy dia tsisy intsony ny mizana tsindrinila sy ny akanosana ara-politika. Ny hita eto mantsy dia lazaina etsika tsy nahazahoana lalana sy sokajiana ho fikasana alonga-panjakana foana rehefa ny eo amin'ny fanoherana no manao etsika sy mamory ny mpanohana azy. Toa tahaka ilay ainao manjery ihany tiana hokantsanana tsy alefa manerana ny faritra dia lazaina fa nandika lalàna sy nanakorontana. Ny fandehanany hositrahany any amin'ny faritra mihitsy no tsy zakany sain'ny mpitondra. Ny hita dia be loatra ny petatoko amin'ny fitantanana firenena eto. Maro ny tsy fahamatorana ara-pitantanana ka lôzika raha miahany olo-pirenena. Ny olana maro samihafa etsy andaniny mitombo sy mihamatevina hatrany fa tsy mihena. Miala ny politika sy ny hevitra petatoko dia ny fanomezan-tsiny ny hafa indrindra fa ny fitondrana teo alohany no ataony izao fitondrana izao. Raha tsarotsika tsara efa ho herinandro mahery izay no nanehoany filoha Marc Ravalomanana fa tena nametraka ho lara-pahamehan'ny ny fampianarana zaza malagasy izy. Nianatra ny 20% amin'ny zaza malagasy tamin'ny fotoana izay nitondrany. Nisy moa ny famatsim-bola mazava isan-taona avy amin'ny fanjakana norveziana mitentina $100 isan-taona. Nahafahan'ny fanjakana Marc Ravalomanana tena nampitovy ny zaza malagasy tamin'ny lafin'ny fampianarana ka novatsiana fitaovana tsy tapaka fa tsy isan'ny tionan-javatra anaovana serasera mipopoka no natao tamin'izany fotoana. Hoy mantsy izy tamin'izay hoe tsy afaka mampianatra ny zanakay mafy tamiko itsy ny voateo hoe ty zanakay ty tsy mianatra ty tsy ampy vola andefasana dia atao iny zany reo zaza rehefa aveo. Tsika nefa niezaka be taloha hoe l'éducation pour tous nampianatra ny ankizy na vita amina arivo mihitsy manalina reo sekoly nampianarana ny ankizy 250 isan-jato ny ankizy zanaky ny malagasy rehetra toy ny zakako toy nianatra. Mazava ny farazavana izay nataony teo izay. Iza moa ny ray aman-dreny amin'izao no tsy mahatsapa fa afa tanteraka ny fiainana sy ny fomba fampianarana ny zanany tamin'ny fitondrany filoha Marc Ravalomanana. Vao herinandro izay no lasa dia io fa niseho indray ilay politika ny petatoko. Nanao fanehoan-kevitra indray Andry Rajoelina ny farany herinandro teo fa mizaka ny tsy fahombiazana ireo fitondrana teo alohany ny tenany. Dia avy eo nilaza indray fa nahavita sekoly maro ary tsy mbola nisy navita toy izany teto amin'ny firenena. Izany hoe nisy asa natao ihany zany ireo mpitondrany fandimby teto alohany. Ka inona izany? Io tsy fahombiazana nolazain'io. Fomba amam-panaony moa ny manamaivana tanteraka ireo filohan'ny fandimby teto ka nolazainy fa 1500 nisan'ny sekoly fanabeazana natsangana manerana any Madagasikara. Nanomboka tamin'ny nazahoana falevanteny izany. 700 tamin'ireo dia natsangana tao anatin'ny fotoana nitondrany. Izay tao anatin'ny 3 taona izay ho an'ny ankizy sy ny tanora raha ny fanazavany. Misa 30 monja ve zany ireo sekoly vita tao anatin'ny 12 taona. Hafahafa trany ny faneho-kevitry n'ity filohan-kehitriny ity
ka asa hoe tsy fahaizana sy tsy fahalalana ve sa tena minijamba? Iza moa no nitondra fahampotena orinasa maro namelona fianakaviana analikisa ny taona 2024 ka nampitotongana ny ari-karena teto amin'ny firenena. Efa nisy ari-karem-pirenena tafidina hatrany amin'izany miba 700 zany ve nandritra ny fitondrana izay nifanesy teo alohany? To zary mirediredy sisa angambola vitan'izay fa mbola nampiny ihany koa hoe mitana ny teny nomeny hatrany izy ary tsy mivadika amin'ny fampanantenana izay nataony. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe efa nisy mpampianatra pikaroka nijaly sy nitanika masoandro nilahatra karama teny amin'ny postre izany ve hatramin'izay? Na ny mpianatry ny université milahatra vatsom-pianarana manomboka amin'ny 3 maraina ka na amin'ny 8 ora na amin'ny 7 ora na amin'ny 10 ora alina mbola tsy mahazo vatsom-pianarana ihany? Aiza ho aiza ny taham-pampidirana an-tsekoly zazam-balagasy? Nisy ve izao krizy tsy mety vaovay izao raha toa ka tsy nisy ny etsika notariny filoam-pirenena ankehitriny io tamin'ny taona 2024 izay notoizany sy ny ekipany tamin'ny teteza mita nandritra ny 5 taona izay taoriny rehetra? Aiza daholo tokoa ireo fampanantenana izay nataony toy ny litatry ny menaka 524 ariary, ny kapokambary 500 ariary? Aiza ny tana masoandro, ny miami, ny tramway izay efa nolazaina hatramin'ny teteza mita fa efa ambonin'ny sambo? Hatramin'izao mandraky ty androany tsy mbola tody eto Madagasikara ihany ilay sambo 13 taona aty aoriny. Dia aza sakanana intsony antoko politika anazavany sain'ny vahoaka momba ny tsy fahombiazana sy ny lainga rofina afafinareo amin'ny vahoaka ankehitriny io. Efa ianareo no nisantatra izany dia avelao alalaka ny antoko politika anazava ny hevi-bahoaka. Adinohiatreo ny fanaovana politika ny kanosa ka rehefa ianareo no manao de mety fa rehefa ny hafa dia anonga-panjakana sa mahanany natao teto. Izao zava-misy izao no farafahaizany Rajoelina mitondra firenena fa ahoana mariny? Ahoana mariny?